Miarahaba tompoko lafinaritra, tompoko vavy ankafarena indray ary no izarana aminao ny vaovao makasika ny toetry ny andro amin'ity anio ity. Ny any amin'ny ranomasimbe indiana no anomboantsika izay ity tangoron-drahona ity ao amin'io manodidina ity tangoron-drahona io zany dia isy ranotombatombana isy fiforonana rivodoza any amin'ny faraparan'ny herinandro androany. Makasika ny izay ihany koa dia manomboka any amin'ny faraparan'ny herinandro zany tsika aloha dia mamea ny vaovao matotra kokoa makasika ny fizotrany sy ny tanjaky ny ety izay tombanana ho rivodoza ity rehefa mahafeno fepetra izy. Makasika ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny aloha dia ny hafanana trano no mibantoerana manerana ny nosy miopapana kokoa raha ho an'ny aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy izay maropana izay raha makasika ny rotsakorana kosa dia saika amin'iny andrefana nosy manontolo aty amin'ny atsimo andrefana sy avaratra andrefana no tena mitoetra ny oram-baratra fa ny ankoatr'izay kosa dia maina amin'ny ankapobeny. Jerentsika amin'ny atsipiriany makasika an'izay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso maraina aloha dia maina manerana ny nosy mandrahona ny motsiraky ny savasy ambatsoa na lanjorofoka hatramin'ny atsanana iny mety arahany tandrivindrahona kely ny voamaraina aty amin'ny tapany avaratry ny aloatra mangory koa dia mandrahona manarak'izay ny ankoatr'izay dia fandimby ny rahona sy ny masoandro. Tolakandro kosa indray dia misy ny tandrivindrahona mety arankotroka aty amin'ny akitany faritra atsimo andrefana tapany avaratry ny androsy nosy iny mahazo ny atsimo atsanana Yorombe aty amin'ny tapany avaratry ny faritra menabe iny ny atitany melaky somary mitatra kely aty amin'ny pongolava ary aty amin'ny avaratra andrefana nosy zany dia misy tandrivindrahona mety arankotroka avokoa fa ny faritra akoatr'izay kosa dia saika omaina amin'ny ankapobeny. Raha ny tombatombana ho an'ny maropana rapitso alarobia dia manodidina ny raiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny telo amin'ny telopolo mafana indrindra raha ho an'ny aty amin'ny afovoantany mananika ny enina amin'ny telopolo ka hatramin'ny valo amin'ny telopolo aty amin'iny faritra atsimo andrefana iny mety tafakatra hatramin'ny sivy amin'ny telopolo aty amin'ny atitan'ny faritra androya aty Tsombe ary fito amin'ny telopolo ihany koa aty amin'ny morondava aty enina amin'ny telopolo Maivatanana. Mafapana zany arak'izany aty amin'ny andrefana manontolo sy aty amin'ny atsimony nosy. Toetsika makany amin'ny alakamisy izay toetry ny andro izay mbola mitoetra trano tandrivindrahona mety arankotroka amin'ny ankapobeny aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy manontolo iny mahazo ny avoany andrefana ary ny avaratra andrefan'ny nosy. Misy tandrivindrahona ihany koa aty amin'ny sava ary ny motsiraky ny Ambatosoa sy Andohananjorofo ny ankoatr'izay dia fandimby ny rahona sy ny masoandro. Maripana ho an'ny alakamisy manodidina ny 2 amin'ny telopolo ka hatramin'ny 3 amin'ny telopolo mafana indrindra ho an'ny afovoantany. Motsiraka atsinanana 7 amin'ny 20 ka hatramin'ny 2 amin'ny telopolo ihany koa aty amin'ny taolaniary zany no somary milatsaka vokatr'izay orana izay mafana kokoa aty amin'ny atsimo andrefana ity sy aty amin'ny afovoany andrefan'ny nosy 9 amin'ny telopolo ka hatramin'ny 7 amin'ny telopolo degré celsius. Amaranantsika ny toetry ny andro aloha dia ny tontolo andron'ny zoma indrindra moa fa ny takariva dia mitoetra ny tandrivindrahona mety arankotroka raha ho an'ny aty amin'ny atitan'ny Sofia sy Diana atitan'ny melaky mahazo pongolava sy miandro vazo iny. Misy tandrivindrahona ihany koa miserana aty amin'ny Yorombe tapany avaratry ny nosy andro iny atitan'ny faritra atsimo andrefana. Misy tandrivindrahona ihany koa aty amin'ny Ambatosoa sy Analanjorofo ny tapany avaratry ny nosy ny ampahatelony avaratry ny nosy zany makasika izay. Ny amin'ny faritra sisa dia fandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana voavinavina ho an'ny zoma manodidina ny 9 amin'ny 20 ka hatramin'ny 1 amin'ny telopolo mafana indrindra ho an'ny afovoantany. Motsiraka atsinanana 30 ka hatramin'ny 1 amin'ny telopolo motsiraka andrefana kosa dia 3 amin'ny telopolo ka hatramin'ny 7 amin'ny telopolo degré celsius any amin'iny atsimo andrefan'ny nosy iny hatrany no misy ny maripana mafana indrindra. Makasika ny tany fahatolo-rivotra kosa dia tsara ny manamarika fa ambony ny tany fahatolo-rivotra eto Antananarivo amin'ny ankapobeny raha tamin'ny herinandro teo ka hatramin'ny omaly avo 2 ka hatramin'ny 4 raha oharina amin'ny fetran'ny OMS avokoa ny refy rehetra voaray. Ato anatin'ny 3 andro avy dia vinavinaina hijanona ao ambony hatrany izay tany fahatolo-rivotra izay raha hoanina Antananarivo mety akarary ireo olona marefo amin'ny tany fahatolo-rivotra ary mety hampiato ny orana ihany koa. Maloto zany ny rivotra raha hoantsika eto Antananarivo renivohitra. Makasitraka anao indray naraka izay hatramin'ny farany dia manasanao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.